Ny ampiolona roa indray ny namony eny vokatra ny valana retina Covid-19 raha nitatra nataon'ny profesora Ianta-Maria Daniel Volotiny, mpitondra tenin'ny Foibe Pibakona ny ady atao amin'ny Covid-19 androany alatsinainy tao amin'ny Anamanjerim-Panjakana. Tafakatra 20 araka izany ireo maty noho ity tsimokaretina coronavirus ity satria efa nisy olona roa maty ihany koa omaly alahady. Tsy tahaka ny fanoana nefa fa tsy nanomeny antsipireny mikasika ny toerana nitsaboana sy niraisana tanana na ny toerana na ny daty nahafatesan'ireo nodimandry efatra farany ireo ity mpitondra ny teny ny CCO ity. Ankoatr'ireo tsy mitsaha mitombo isan'ireo marary mitondra ny soratra retina amin'ilay endriny mafy dia mafy satria raha nisy 80 ireo tranga vaovao no taterina androany alatsinainy dia tena vomafy ireo 420. Miampy ireo tranga manahirana hatramin'ny malalahady tafakatra 720 izany ireo tena vomafy amin'izao fotoan'izao. Mbola Antananarivo sy ny manodidina ihany no nahitana tranga be indrindra satria 720 amin'ireo tranga vaovao 80 dia avy eto amin'ny faritra Analamanga avokoa. Raha nato tanisana mpiteny CCO hatrany dia 220 ireo voalaza vasitrana androany alatsinainy. Manamafy ny ady atao amin'ny fiparitahan'ny valana retina coronavirus ireo mpitandro ny filaminana araka ny tatra netan'ny mpandrindraka be ny Foibe-Pibakona ny ady atao amin'ny Covid-19 ny General Elakandriakaja ny 20 Jona atao amin'ny Anamanjerim-Panjakana dia 70 no isan'ireo olona voasazy amafalalana noho ny tsy fanaovana arivava. Ny tapaky ny alatsinainy maraina fotsiny fiara 530 kosa no nahiditra ambala-pamonjana ary mpamely sy mpanampy azy miisa 770 no nitazomin'ny mpitandro ny filaminana anaovana fanadihadiana. Fitondrana mpandeha tsy manao arivava fametrana olona eny amin'ny seza voana irony antsoina hoe seza volamena irony ary ihany koa tsy fisiana gel désinfectant any anatin'ireny fiara ireny no antony sazy. Misy 70 kosa ireo olona nosaziany zandary androany alatsinainy noho ny tsy fanarahana ny fepetra-pahasalamana. 30 ireo fiara-pitatitra sy fiara tsotra nampidirin'izy ireo ambala-pamonjana tany amin'ny faritra sasany ka notazomina anaovana fanadihana ihany koa ireo mpamilin''ireo fiara ireo. Milaza olona eo ny tsy fihainoana azy sy ny fitakiana ireo mpianatra ho mpitsabo andara-pahavitana fianarana ka mianatra asa eny amin'ny hopitaly Joseph Ravoahangy Andrianavalona. Nanao hetsika fitokonana izy ireo manomboka androany alatsinainy ka mampiato ny asa fanaony andavanandro. Fitaovam-piarovana sy tampon-karama no anisan'ny takian'izy ireo. Fitaovam-piarovana izay lazain'izy ireo fa ilaina na dia tsy mandray vatana olona voan'ny Covid-19 aza izy ireo. Tsy fantatra intsony tsinona izay marary mety mitondra anatsiny tsimokaretina coronavirus hoy izy ireo hatrany. Indrindra amin'izao fotoana mampiakatra be ny tany voan'ny Covid-19 izao. Samy nivy momba ity hetsika ity ny tompon'andraikitra avy eo amin'ny hopitaly ary tsy mamaly ny antso telefona natao azy ireo tompon'andraikitra avy eo amin'ny ministera.